Ny amianara-pahasalamana no ny valanaretina Covid no sakana lehibe tsy nampandroso ny sehatry ny fizahantany teto Madagasikara. Ankehitriny dia hita fa efa mahazo vahana izany noho ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina. Voakasika manokana amin'izany Nosy Be izay efa mandray sidina 10 isaky ny herinandro avy any ivelany amin'izao. Ny sehatry ny fizahantany no anisan'ny fotom-piveloman'ny mponina, indrindra ireo mpandraharaha ao Nosy Be. Anisan'ny dingana herosoana amin'ny fampiroboroboana izany ny fisokafana amin'ny firenena maromaro. Toa ny Ethiopian Airlines mampifandray any Madagasikara makany Addis Abeba izay manana sidina 3 isan-kerinandro ho an'ny Nosy Be manokana. Tafiditra ao anatin'ny fanomezan-danja ny sehatry ny fizahantany, ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina. Tanjona ny ampiroboroboana izany sehatra izany izay fotom-piveloman'ireo mponina any an-toerana. Bandona tokana zao misy eo amin'ny sidina 10 isan-kerinandro zao ny avy any ivelany tonga eto Nosy Be. Zay zavatra zay dia tsy mbola hijanona eo akory fa afaka herinandro vitsivitsy dia mbola isy ihany kompania aérienne avy any amin'ny kontinanta eto akaikitsika eto salan'izany mbola anohy sy anamafy an'izany fisokafan'ny Nosy Be zany amin'ny tanàna manodidina. Ny filaminana sy ny fandriampahalemana no antoka hiroboroboan'ny sehatry ny fizahantany. Izany indrindra no antony mahentitra ireo mpitandro ny filaminana sy ny OMC ao Nosy Be amin'ny resaka fandriampahalemana. Izy ireo izay miezaka mandamina sy manara-maso mba hiarovana ireo vahoaka, ka hitazomana ny laza-tsarana Nosy Be eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Hita fa dia tena misy fiantraikany efa miova ny fiainan'ny Nosy Be amin'izay natonava ny sokafan'izay aéroport Nosy Be izay dia ny irariana ny fitohizana izay sy indrindrindrindra moa zany tsy maintsy fehezana mbola be foana ny sécurité ho anatin'izany satria tsy misy mihitsy ny fandrosoana ny fizahantany, tsy misy mihitsy ny fandrosoana raha tsy voafehy tsara izay fandriampahalemana izay. Voahaja avokoa ireo lamina ary fepetranapetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena fa saina Nosy Be mandritra ny fandraisana sy fitsenana ireo vahiny. Toy izany koa ny fizaham-pahasalamana atao mialoha mikasika ny ady fiarovana amin'ny Covid-19.